enikazy amin'andro tokoa ny tanàna amin'izao ny safidianana azy anaovana ty lanomby ty satria fantatra fa ny aeroport dia misarona faritra maro ao ny androy ao ny androsy ary fantatra tokoa fa maro toerana zay azo anaovana zao lanonam-pamaranana izao kanefa dia ny tanàna ny Fort-dauphin misafidisika koa dia misaotra ny tompony misafidy ty tanàna ity fianakaviam-be ny aeroport ary dia maneho afalena manokana sy fiarabana koa ho an'ireo mpamasy vola dia ny mpifiday zany nafana natosany asa izay iaratsika mifandiniky mifanena tanteraka amin'ny mety ho famaranana ny tetika asa aeroport ny fitondram-panjakana raha nanapa-kevitra omaly teo omaly tamin'ny alalan'ny premier ministre ny amin'ny hanovana ny atao hoe PMD ovaina plan de l'émergence na Madagasikara dia misy dikany manokana satria zava-dehibe loatra ny tontolon'ny tantsahantsika malagasy satria dia mandrafitra ny ankabetsahany vahoaka malagasy izany tantsara izany ka raha miresaka développement isika indraindray dia anapanahy fa somary misafona kely ihany mialatsiny ohatrany tsy voajery eny ambanivohitra eny anapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa leo atao emergence fa dia misibika voalohany raha vao miresaka emergence dia ny fiaina ny tantsara izay maro anisy mandrafitra mponina malagasy satria sarotra miteny développement raha mbola io ny fiainan'ny tantsara fa miaraka ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao dia misibika ny vatana an'izay tantsara zay satria raha nanao ny asan'ny aeroport dia farana radoany ary zay no mahatonga ana manazava an'izay satria raha mitazana ny asan'ny aeroport dia efa hitako sahady fa mifanaraka amin'izay fomba fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny hitondrany an'ity fampandrosoana ity ny asa nataon'ny aeroport hatramin'izay fampiofana famatsina tovana miresaka fampitaovana heveritsika ho fanampina fotsiny reny kanefa ny transfert de compétence ao anatin'ireny dia miantoka ny fahaizao manao ny tantsara ny famokarana atao na ara-pamboleny zany na ara-piopina transfert de moyen moderne transfert de technologie mbola sarotra fa ny fitaovana moderne dia efa mpelatana ny tantsahatsika miaraka tamin'ny aeroport raha tsy laza ohatra kibotana tsy nanana an'izany tsika taloha miaraka amin'ny aeroport tsika maherika zay toerana iasan'ny aeroport atantsika fizarana kibotana ireny fitaovana ireny anampy ny tantsaha ampitombo ny vokatra vokary fa rehefa mitombo ny vokatra vokarina janona hatreo dia hoe mamboly androany hohanina androany fa mamboly mba ho be ny vokatra isy ny hohanina ho ampy ny fianakaviana amelomana ny fianakaviana fa isy ny ambibava dia rehefa misy ny ambibava dia mahazo matokotsika fa isy mitobaka eny an-tsena rehefa mitobaka eny an-tsena mazava ho azy fa misy ny atao hoe valeur ajoutée rehefa misy ny valeur ajoutée azo antoka fa mpanan-kareny io tantsahantsika io mba tsy lazako hoe mandroso aloha isy ny fidiram-bola ahafahany manao activité hafa mpiditra n'izay vola zay za mbola tsy hiteny mazoko mandroso fa hivoatra hivelatra hiroborobo hatrany ny fiainan'izay tantsara zay endrikely javatra ohatran'izay no tiana ifampiresahana raha miresaka emergence fivoarana firoboroboana fivelarana ny fiainany mponina ko raha androany anao atiatrika asandiniana ny fiafarany aeroport ity tsika dia somary metsiko ihany somary malahelo kely ihany hoe fa nahoana no ifarana ny tetikasa ohatran'izany tetikasa izay ilainy ty faritra ilainy ireo faritra izay iasana kanefa moa raha naheno tamin'ny famangina ara-panajana nataony namana avy ao amin'ny aeroport
ny amin'ny hoe ny aropano mitetika asa aropano mety hijanona fa ny relève petraka rehefa mipetraka satria efa nahelo zahay dia mbola tsy teto fa nisy ny lancement natao tamin'ilay projet défi izay hanao relève ny aropano dia velombolo indray satria ny émergence ny faritra hiasany aropasy défi zany dia mitohy ny asa tao ao anatin'izay tompoko lansy tompoko vady raha marana nyty tetika asa ity tokoa isika dia raha mifampidinika satria ilaina ny vokatra zay fifampidiniana zay hanatsarana indrindraindrindra ny fomba fiasana zay tetika asa hanohy ny asan'ny aropany izay tsy zay fa ny défi ko dia manampy sady fisaorana antsika rehetra ary makahelo antsika rehetra amin'ny fandraisana anjara amin'ity tetikasa ity mba ho lasa tetikasa hitondra vokany tokoa amin'ny émergence ny faritra zay iasany ny tetikasa ataontsika androany fa dia ambara fa misokatra ara-pomba ofisialy atrikasa izay rahana amin'ny aropa sy ireo mpamatsy volazy mpiarinatoka rahabola sy ara-teknika eto tampon-tanàna ny farakofay dia mirary soa sy fahombiazanao antsika rehetra soa pour avoir bien voulu rehausser de l'importance des travaux de cet atelier. Et j'en profite aussi pour remercier tous les participants ici présents qui ont bien voulu répondre à l'invitation du projet Aropa pour pouvoir participer à ces travaux importants de l'atelier des parties prenantes. Et bien entendu, je ne peux pas m'empêcher de remercier le coordonnateur du projet Aropa et son équipe de la zone sud pour vraiment avoir préparé cet atelier et faciliter surtout le travail de notre équipe depuis que nous sommes dans la zone sud d'Aropa. Non seulement l'équipe d'Aropa nous a présenté toutes les réalisations de cette zone, mais aussi a facilité les visites que nous avons effectuées sur le terrain et les rencontres avec les partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans la mise en œuvre d'Aropa. Et maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment un jour important pour le processus d'achèvement d'Aropa, dans la mesure où c'est une opportunité de regrouper toutes les parties prenantes qui ont été impliquées dans la mise en œuvre d'Aropa pour voir ensemble, pour évaluer ensemble les performances d'Aropa pendant les 10 dernières années de sa mise en œuvre. 10 années, c'est pas peu. Et nous devrons, à notre niveau, tous ensemble, essayer de voir les changements qui ont été induits par l'intervention d'Aropa dans les deux régions. Et pour cela, nous devons vraiment être le plus franc possible, discuter franchement. Il y a eu des succès, je n'en doute pas. Nous attendons de votre part que vous nous fassiez part de ces succès. Mais aussi, ça ne peut pas manquer l'une ou l'autre insuffisance. Nous sommes aussi intéressés de savoir s'il y a eu des insuffisances. Pourquoi? Pour pouvoir tirer des leçons. Pour pouvoir tirer des leçons pour les autres projets en cours et même d'autres projets à venir. Nous devons aussi accorder une attention particulière sur les impacts que Aropa a pu générer auprès des bénéficiaires que vous êtes. Qu'est-ce qui a changé dans vos conditions de vie? Est-ce qu'il y a eu des changements? Est-ce que vous s'attendez à ce que, par exemple, les revenus augmentent, à ce que la sécurité alimentaire soit améliorée, à ce que l'accès au marché soit amélioré? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est le cas aujourd'hui? Après avoir passé en revue tous ces aspects, comme je venais de le dire, on doit tirer des leçons. Et à la fin, on va se retrouver ensemble, après les travaux en groupe, pour pouvoir conclure. Et ce que nous pouvons vous rassurer, c'est que vos conclusions issues de cet atelier vont être intégrées dans le rapport d'achèvement.